Falmiaravatsika rehetra indray eto amin'ny Mctv. Efa hitanareo tonga soa amatsara eto Madagasikara ireo mpandray anjara amin'ny séminaire Finoana sy Fandrombahana izay Iarahana amin'ny Révérend Dimy ANDRIASON sy ny centre parole vivante. Anisany vahiny mandritran'io fotoan'io ny Apotres Tony sy ny Apotres Alexandra izay tonga manokana avy any Amerika. Izary izy androany mahakasika ny hoe inavy ny zavatra hitranga mandritran'ny fotoana. Glory to God, we're excited to be here with you today. Voninahitra ho an'Andriamanitra tena faly zay tonga eto androany. We come with the word of faith, Tonga zay miaraka amin'ny tenim-pinoana, with great and precious promises, miaraka amin'ny fampanantenana ngeza, fampanantenan'Andriamanitra. so that we may experience the goodness and the mercies of God. Dia afaka ny hiaina ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra tsika. God has so much for us, Manana zavatra be deabe ho antsika and you Andriamanitra. can discover the promises that He has for you. Dia afaka no hitanao sy hiainanao ny tenin'Andriamanitra mandritran'io fotoan'io. That will help you to live in prosperity and health, Dia afaka ny hiaina ao anatin'ny fiadanana sy ny fananana ianao. and He is the same yesterday, today, and forever. Tsy miovy izy omaly saniio ary mandrakizay. We're excited to be with you. Mbola faly zay hiaraka aminao indray. Whatever you're facing today, Ninina zavatra mety mitrango eo amin'ny fiainanao androany. God has an answer for you. Manana faly no anao Andriamanitra. The Word of God says that since the days of John the Baptist Ny tenin'Andriamanitra dia niteny tamin'ny Jaona mpanao batisa. until now, the kingdom of heaven suffers violent, Manomboka izao dia alaina mikery ny fanjakan'Andriamanitra. and the violent take it by force. Dia nasanao zay ho tonga andrombaka mikery. God is faithful. Andriamanitra dia mahatoky. He's not withholding anything from you. Manana zavatra miavaka ho anao izy. All His promises are yes and amen. Ny teniny rehetra dia eny ary amen. Come expecting to receive what He has for you. Tongava hiaina ny zavatra efa noman'Andriamanitra ho anao. One touch from God can change our life forever. Kasika Andriamanitra ray dia afaka hanova ny fiainanao ray manontolo. Anisan'ny anatevin-daharana mandritran'io fotoana io ihany koa ny Pasteur McBride izay mbola tonga avy any Amerika ihany koa. Izara aminao izy fampaherezana ahitanao hoe ohatriny ahoana ny zavatra hitranga mandritran'io fotoana io. Hey everybody, I'm so excited to be with you. Miarabantsika rehetra tena faly tonga eto androany. I just want to encourage you to come out to these meetings. Androany dia izara aminao mba ho tonga amin'io fotoana io. I believe your life is going to be changed forever. Mino afaka niova mandrakizay ny fiainanao. Paul said that when he came, Ny apôstôly Paul dia nilaza he didn't come with enticing words of man's wisdom, fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy amin'ny teny fahendrena fa amin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery. but in demonstration of the Spirit and of power, Fa ny fanehoana ny fanahy sy ny hery that your faith wouldn't stand in the wisdom of men, rehefa miankina amin'ny fahaizan'olombelona ny finoanao but in the power of God. fa tsy ny herin'Andriamanitra. I believe as you attend these meetings, Dia mino fa rehefa ho tonga amin'io séminaire io ianao that the word is going to go forth dia hisy teny ho anao ao and it'll completely change your life, dia tena hanova ny fiainanao io teny io. and that there'll be demonstrations Dia hisy fanehoana eo of the Spirit. ny hery. God's going to show up. Iseho Andriamanitra. He's going to change your life, Hanova ny fiainanao izy. and you'll never be the same. Ary tsy ohatry ny omaly tsony ianao fa tena io. In Jesus' name. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola ho hitanao mandritran'ny fotoanan'ny séminaire Finoana sy Fandrombahana ny asabotsy ny alahady ho avy izao ny Docteur Olivier Andriason izay tonga avy any Frantsa. Amen, alléluia. Ça fait déjà plus de 40 ans que je sers le Seigneur dans le réveil. Avec plaisir que j'accompagne l'apôtre Tony et le pasteur Kevin qui vient des États-Unis. Ce n'est rien du tout. Efapolo taona izay no nanompoko an'Andriamanitra dia faly hanompo anazy indray sy mitondra ny Apotres Tony sy ny Pasteur Kevin McBride mandritran'ity fotoana ity. Et moi je pense que c'est un moment pour vous. Il faut que vous veniez. Il y aura des miracles. Comme dit le pasteur Kevin tout à l'heure, ce n'est pas par la sagesse ni des discours persuasifs. C'est vraiment la puissance de Dieu qui va tomber sur vos vies. Amenez les cancéreux, amenez qui tous sont malades et vous allez voir des guérisons incroyables. Croyez au Seigneur tout simplement.
manentana anao za androany ho tonga amin'io fotoana io ho eto ireo marary ho eto ireo voan'ny concert ninona zavatra mety mitrangany fa iseho ao ny herin'Andriamanitra. Mbola ho hitanao mandritry ny fotoana io ihany koa ny Pasteur Benjamin Andriason. Faly an'io zany miaraka amin'ireto mpanompon'Andriamanitra international avy any Frantsa sy avy any États-Unis reto. Ny Baiboly dia milaza fa amin'ny alalan'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra no azahoana finoana. Zany hoe ny fahatongavanao zany no ahafahanao mandray ny fahagagana tahaka ny ao amin'ny Baiboly. Mbola tsy miova Jesosy fa raha nahinanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy dia miteny an'io izy fa amin'izao andro zao rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra dia misy zavatra lehibe mihoatra n'izany iseho miandry ny fahatongavanao indray handray ny fahagagana. Dia ny fotoanantsika any rapito sabotsy amin'ny sopy sekina manomboka amin'ny 10 ora misese hiditra amin'ny varavarana ety fa kely ny toerana ary be da be ny olona ho avy dia manasa anao ho tonga aloha mahitsiny fa isy fahagagana lehibe eo raisinao ny ariva amin'ny 2. Dia miandry antsika rehetrarehetra ihany koa zany ny lahady amin'ny CEMES Betongolo ny fotoanantsika izany fivoriana voalohany anankitelo ny fivoriana voalohany zany amin'ny 8 sasany ny fivoriana faharoa dia amin'ny 10 amin'ny fivoriana fahatelo tsara lavitry no rehetrarehetra reo satria avy amin'ny voninahitra makamy voninahitra amin'ny 2 dia tahiny Jesosy daholo fa tsy hanenenanao ny miaraka amin'ny Jesosy mandray ny fahagagana.